Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hotoizantsika amin'ity androany ity insha Allah ny resadresaka mahakasika ny swadaka na ny fanomezana izay natomboka antsika omaly. Fa amin'ity androany ity insha Allah antsika dia hiresaka ny valisoa sy ny tombotsoa lehibe azon'ireo olona mpamoaka an'izany swadaka izany. Ho tanisaintsika eto ireo karazana valisoa 10 azon'ireo olona mpanampy ny hafa, azon'ireo olona mpanampy ny kamboty sy mpamoaka an'izany swadaka izany. Voalohany, as-sadaka tutfi'u ghadabullah. Ny famoahana swadaka dia mamafa ny hatezerany Tompo Allah. Izany hoe raha sendra nanao fahotana anao na nanao zavatra izay hitanao fa mahatezitra ny Tompo Allah dia ny fanafodiny mandehananao taoba ary mamoha swadaka haingana mba hahafahany Allah hanala an'izany hatezerana zany eo aminao. Faharoa, as-sadaka tamhul khati'a. Ny swadaka mamafa ny fahotana izay vitanao. Ary zany voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe as-sadaka tutfi'ul khati'a kama tutfi'ul ma'u an-nar. Ny swadaka dia mamafa ny fahotana izay vitantsika tahaka ny amonoan'ny rano ny afo. Zany hoe ny valisoa faharoa mamafa ny fahotana izay vitantsika. Fahatelo, al-mutasaddiq tahta zill sadakatihi yawm al-qiyamah. Ny olona mpamoaka swadaka dia hialokaloka eo ambanin'ny swadaka izay nataony amin'ny andro farany, amin'ny andro fitsarana. Satria fa matetika tenentsika fa hidina 2 metatra eo amin'ny lohantsika izany masoandro izany. Ka maro ny zavatra hiseho fa ny olona mpamoaka swadaka dia hialokaloka ny swadaka izay navoakany iny dia lasa ohatra ny zavatra lehibe manalokaloka azy amin'ny andro farany. Fahaefatra, as-sadakatu dawa'un lil marad. Ny swadaka dia karazana fanafody manasitrana ny aretina. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe dawu mardakum bis-sadaka. Sitrano amin'ny alalan'ny famoahana swadaka ny mararinareo. Izany hoe rehefa misy marary ao aminareo dia mihazakazaha mamoaka swadaka fa izany no anisany antony lehibe hanasitranany Allah ny olona marary eo amintsika. Fahadimy, as-sadaka dawa'un lil kaswatil qalb. Ny swadaka dia fanafody manalefaka ny fo raha sendra mahery sy mafy zany fonao izany. Zay nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nahita olona somary hentitra mafy fo dia niteny izy tamin'izany rangahy zany manao hoe iza aradta an talina qalbak fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Rehefa tianao izy alefaka ny fonao, hangoraka ny hafanao, dia mampisakafoana anao ny mahanitra ary safoy ny lohan'ny kamboty. Zany hoe mampalefaka ny fonao dia mifampinaninao mahanitra amin'ny alalan'ny swadaka sy ny fiahianao ny zaza kamboty. Fahenina, al-munfiq yad'u lahu al-malak kullu yawm. Ny olona mpamoaka swadaka dia andefasany Allah subhanahu wa ta'ala anjely isanandro mandeha mangataka doa ho azy. Satria mpaminany ny teny isanandro dia misy anjely anankiroa midina ety ambony tany. Ny iray mangataka amin'ny teny manao hoe Allahumma a'ti munfikan khalafa, o ry Tompo Allah, ampitomboy avoeny ny fananany olona izay mpamoaka swadaka. Ary le iray faharoa miteny hoe Allahumma a'ti mumsikan talafa, o ry Tompo Allah, farano ny harenany olona izay mahihitra na ireo bakhily mba tsy haina eto ambony tany na
ho lasa fahita izy eto ambony tany. Manaraka an'izany dia yubarikullahu fil mal, zany hoe ampitombony Allah avoeny ary hisy baraka sy fahasoavana ny volanao na ny fanananao. Teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ma nakasat malun min sadaka. Ny volana moana sadaka dia tsy hena velively, fa mitombo avoeny, mitombo avoeny ary mitombo avoeny. Manaraka an'izany, sadaka dalilun ala al-abd, ny famoana sadaka dia porofo mivaingana fa mino any Allah ary mpanompon'ny Allah anao. Satria mpaminany teny manao hoe was-sadaqatu burhan, ary ny famoana sadaka dia porofo mivaingana ary miharihary fa mpanompony Allah ny olona anankiray. Ary fahasivy, as-sadaka khairun ma yuhda lil mayit. Ny sadaka no cadeau tsara indrindra omentsika ny matintsika, satria raha ohatra ka mamoaka sadaka ianao, zatra mamoaka sadaka ianao ho an'ny matinao, dia bekariny Allah ny voninahitry izany maty zany mandra-patongany amin'ny ambony indrindra amin'izay fotoan'izay. Ary fahafolo farany dia as-sadaka tadfa'ul bala wa tasuddu sab'ina baban min su. Ny sadaka dia manosika ny fitsapana ho avy ao aminao ary manidy varavarana miisa 70 amin'ireo haratsiana zay tokony ho avy eo aminao. Izany rehetra zany dia nangonina tamin'ireo hadisy maro samihafa sy ny ireo verset voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ka ho an'olona mpamoaka sadaka dia fifaliana ho azy ireo, asambarana ho azy ireo, nahazo valisoa 10 izay nitanisaintsika teo. Mangataka amin'ny Allah engany antsika rehetra mba ho isan'ireo olona mpamoaka sadaka ary anisan'ireo olona ahazo valisoa 10 izay voatanisantsika teo reny. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.